isika eto amin'ny fampahalam-baovao amin'izao alina izao tsy vahino fa izay atao anatin'ny groupe matv ihany imiora Randrenakisoa izay tompony andraikitra milay lalao fo amoureux izay karakarain'ny groupe matv faly miarabany miora tonga sao eto amin'ny plateau ny fampahalam-baovao miaraba Tina Soa dia miaraba antsika rehetra ny tokantrano ihany koa izay manjoy hatrany ny fahitalavitry ny matv reo nga mahatonga dia hoazavain'ny miora misy kokoa mikasika an'ity lalao fo amoureux ity satria mety mbola misy ihany ireo tsy mahafantatra tsara ny fizotriny izy ity miora araka ny efa rentsika sy hitantsika teny amin'ny sary famantarana rehetra dia manomana lalao antsika mpifankatia rehetra izay feno 12 taona no miakatra izahay ekipan'ny matv fo amoureux no anarany dia no ezahanay nampiasaina daholo ny support rehetra anananay izany hoe ny télé ny radio ary ny gazety ihany koa arak'izay zany dia mizara ho sokajy anankitelo ny lalao atsika ny sokajy voalohany dia ahatsika amin'ny fahitalavitry ny matv izy ity dia mandefa seho antsary fohy dia fohy aty aminay anareo mpifankatia izay anehoanareo sy manamarika ihany koa ny tena fifankatiavanareo roa 7 sekondra ny faharetany fohy dia fohy izy ateo ataonareo anaty clé dia na sur cd ihany koa dia aterinareo aty aminay ny sokajy farokosa indray dia ahatsika amin'ny radio MyFM 105.2 izy ity indray dia amin'ny alalan'ny fitoriam-pitiavana izay hitanareo fa tena mahababo an'ilay olo-tianareo no alefanareo aty aminay ataonareo sur papier kosa indray izy ity satria dia hovakinay matetitetika ao amin'ny radio MyFM dia ampinareo fichier word na texte satria dia ho avoakanay an-gazety malaza izay mivoaka isan'andro ihany koa ny sokajy farany dia ny sokajy ny gazety malaza izy ity ny tena tsotra andefasanareo mpifankatia ny sarinareo izay hitanareo fa tsara indrindra tao anatin'ny fiarahanareo ataonareo sur clé na sur cd dia aterinareo aty aminay ihany koa no tsindrinay manokana Tina Soa le hoe sur clé na sur cd mba ahafahanay mitazona ny kalitao an'ilay sarinareo mahakasika an'ilay seho antsary teo miora seho antsary hoe misy ia tsara mariana fa tsy asiana resaka ao anatin'ilay seho antsary fohy alefanareo aty fa fond musical no ampiarahanareo ao anatin'ilay izy mikasika an'ilay poème teo kosa mety daholo ve hoe amin'ny teny malagasy amin'ny teny vahiny fa voafetra hoe teny malagasy any izy mety daholo na teny gasy na teny vahiny dia izy ity koa mety na ataonareo amin'ny alalan'ny poème na teny mamy mitsotra fotsiny na ihany koa amin'ny alalan'ny amboara-tonokalo na hirahira moa izany mialatsiny ye manahoana kosa ny mikasika hoe ny fanaterana ny an'ireo hoe seho antsary poème sary ireo manomboka rofiny izay dia farana hatramin'ny rofiny efa nanomboka tamin'ny omaly alatsinainy 17 janoary ny fanaterana ny sary na ireo seho antsary na ihany koa ilay amboaran-tonokalonareo dia mifarana ny alatsinainy 3 febroary dia marianay fa voafetra ho enina isan-tsokajy no isan'ny mpifankatia izay afaka mandray anjara ao anatin'ny lalao dia miazaka sary fa miandro izay zany hoe enina isan-tsokajy no zany hoe enina efa fidinareo zany manao karazana vote interne zany izay satria mety ho maro be ary efa maro ianareo no nanatitra nanomboka omaly dia manao vote interne izahay manomboka ny 3 febroary zany hoe amin'ilay farany fanateranareo any sary dia izay enina isaky ny sokajy zany hoe sokajy ny télé ny radio ary ny gazety no andray anjara ary ho aseho anay amin'ny télé ny gazety ary koa alefa amin'ny radio zany ireo mpifankatia anakenina ireo manomboka roviny izay fivoahany hoe an-gazety manomboka ny 4 febroary no amoahanay an'ilay sary na ny seho antsary na ny amboara-tononkalo izay alefanareo manahoana kosa ny fisafidianana moa zany ho an'ny ny am'fahitalavitra moa zany dia fahita hoe mandeha am'fahitalavitra ny amin'ny gazety ao anaty gazety ao fa manahoana kosa ilay alefa ao anatin'ny onjapeo ahoana ny fomba hisafidianan'ny mpiaino an'izay ia ho an'izy izay misafidy ny lalao amin'ilay sokajy ny télé dia tsotra amin'ny alalan'ny vote par SMS ny mpijery no amantarantsika izay mety ho mpandresy amin'ny sokajy ny télé ho an'ny radio sy ny gazety indray kosany
dia amin'ny alalan'ny fividianana gazety malaza izay mivoaka isan'andro no amantarantsika n'izay mety ho mpandresy dia takitak izao no hitantsika ao anatiny avoakanay mifandimby isan'andro ny sary nyreo mpifankatia izay noraisinay andray anjara izany hoe le sary ny mpifankatia voarainay zany dia mifandimby amin'izay ny tononkalo izay voaray ihany koa dia misy coupon eo ambanin'ilay sary na ilay tononkalo dia ho fenonareo mpifidy ilay coupon fenonareo ny anaranareo ny fanampinanarana ny adresy mazava ary numéro téléphone dia ny numéro an'ilay sary tianareo na ny numéro an'ilay tononkalo tianareo no ataonareo eo ambaniny tapahanareo ilay coupon dia aterinareo aty aminay zany hoe ireo sary enina vao fantana melo ireo sy ilay tononkalo enina vao fantana melo ireo zany mifandimby mivoaka isan'andro san'andro anatin'ny gazety manahoana kosa mikasika an'ilay olona mifidy izay mameno an'ilay coupon io nasinay ny anaran'ny mpifidy zany io soratanareo ny anaran'ny mpifidy satria tsy ho diso anjara ihany koa ianareo mpifidy ao anatin'ity lalao foamoreo ity fa ianareo izay mandefa SMS betsaka indrindra na ianareo izay manatitra coupon betsaka indrindra aty aminay dia azo loka ihany koa ato anatin'ny lalao foamoreo azo ampafantarina sahazy kosa ve mety hoe tsy tonga dia fantatra mivantana fa mety fatapatatra ihany hoe inona kosa ny loka ho an'ireo izay hoe mandresy ao anatin'ireo efa maro ny ireo orinasa miara-miasa amintsika ato anatin'ny lalao ny partenaire moa zany raha tsy hitanisa fotsiny hoe ao ny Air Madagascar raha maheno hoe Air Madagascar tsika dia midika izany hoe voyage izay no loka goavana misy ihany koa ny Cotis Transport eo ambodivona izay miara-miasa amintsika dia mbola marobe ireo izay anome loka fa miandrinareo sisa izay fantany fiany moa zany eo anatin'ilay hoe fisafidianana ny zareo ireo firy isatsokaviny zany no azo an'izay loka izay dia ho an'ny mpifidy kosa mpifidy firy no mahazo loka ny mpilalao anankiray zany hoe mpifankatia anankiray dia afaka mandray anjara amin'ilay sokajy anankitelo zany hoe mety ho azo ny mpifankatia anankiray zany ny loka anankitelo nefa kosa tsy voatery fa mety ho ray satsokajiny ihany koa nefa arakaraka ny votin'ireo mpijery sy mpanaraka ny lalao ihany izay ho an'ilay mahazo an'ilay loka avy ho an'ny mpifidy kosa dia sokajy anankitelo ny lalao atsika dia mahazo ray isatsokajiny ireo izay mandefa voty betsaka indrindra na ianareo izay manatitra coupon betsaka indrindra eny ary rofina kosa no fotoana hoe afantarana ny valin'ny lalao farany ia satria misy ity fety natokana ho an'ny mpifankatia dia ny 4 febroary mihitsy no izaran'ny loka isika tsy aiza moa izany fa atao amin'ny matv ihany ny fizarana ny loka fananatsika miresadresaka miora inona no afatra na zavatra hoe tiana hotsindrina moa zany ao anatin'ilay lalao fo amoreo izay karakarainy matv ia efa nytenaiko teo hoe efa nanomboka omaliny fanaterana ny romsary na ny honantsary na ny fitorim-pitiavana dia mbola miandry izahay anteroangana fa voafetra ihany ny toerana sy ny isan'ireo mpifankatia dia miandry anareo izahay dia izahay atao amin'ny ekipa matv dia efa mirary sady fetin'ny mpifankatia mahafinaritra ao anareo mpifankatia rehetra dia mahasotoa mandray anjara dia misaotra ny miora randrenarsoa mitondra izay fanazavana izay dia mirarsoa ny miora dia dia misaotra ny tiana soa dia misaotra antsika rehetra nanaraka izay fanatiatiana izay